ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fa efatra Jaona toko fa efatra ny andininy fa 7 ny tapany voalohany Jaona 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy dia nandao ny sininy ravehivavy ary nakany an-tanàna dia nandao ny sininy ravehivavy ka nakany an-tanàna. Resaka siny ilaozana ry havanao. Ilaozana zany hoe aveleo. Resaka siny ilaozana. Zay no iompananyt Toriteny ty hoe misy siny eo ilaozana. Le siny eto amin'ity Jaona toko fa efatra ty dia sarin'ny fiainan'ity vehivavy ty, sarin'ny zavatra tena hoe manandanja ao amin'ny fiainany sy eo imasony ao amin'ny Jaona toko fa efatra ilaozana zany. De le fampieritreretana antsika ry havana teny hoe tiniosy fantaro ze siny tiany Jesosy avelanao ao amin'ny fiainanao. Ndao jerena ny contexte le tantara ry havana. Le vehivavy moa vehivavy Samaritana niona tamin'i Jesosy tao a Samaria, zava-dehibe zany, manana ny antony zany, matoa tany Samaria izy no niona tamin'i Jesosy. Ny soratra masina moa dia nilaza eo amin'ny Jaona 4:7 hoe tsy maintsy mamaky any Samaria Jesosy. Tsy maintsy mamaky any Samaria Jesosy. Fa maninona izy ry havana ny tsy maintsy mamaky any Samaria? Antony roa ny tsy maintsy namakiny any Samaria. Voalohany indrindra, nalahelo ny Samaritana izy sy ny fahadisoana misy eo amin'ny finoany Samaritana. Tsy maintsy nakany Samaria izy. Ary faharoa, tsy latsaka zany na mihoatran'izany, tsy maintsy namaky ny Samaria izy fa te hiona amin'ity vehivavy Samaritana ty. Ny hoe te hamonjy ny Samaritana izy, tsy haivona fory havana fa Samaria dia renivohitry ny fokofolo tany varatra. Ary Samaria dia nataony ny Asiriana sy ny Babiloniana sesitany, ro foko avaratra reo nataony sesitany. Ary efa nataony sesitany dia nisy firenena vahiny nitondra ny fomba ny jentilisa, nitondra ny fomba mpivavahany monina tao Samaria sy tamin'iny foko avaratra iny. Ary dia lasa ny fangaro tamin'ny fomba jentilisa sy fomba ny Andriamanitra hafa, fomba ny jiosy tavela tao Samaria, satria ireo jiosy tao Samaria ireo dia ny fanambady tamin'ireo vehivavy vahiny ireo. Ary reny jiosy tavela tany Jerosalema natondry zareo tao Samaria dia sady tezitra izy no nanilika andro jiosy tavela tao Samaria teo no zany antony zany. Ary no zany antony zany dia hoe tsy tamana tany amin'ny tempoly tany Jerosalema tsony reto Samaritana reto fa teo amin'ny tendrombohitra Gerezima tao Samaria tao no nanorina tempoly ho azy izy. Ary mandrak'androany dia mbola misy sekta Samaritana vavaka ao. Ny jiosy moa zany dia hoe mialatsiny amin'ilay fitenena fa nisozy le Samaritana, sozy azy ara-panahy. Ary toy foana ry havana ny zavatra mitranga. Rehefa misy olona misoza, maha-olombelona angamba mety hoe lôzika le fisoziana, fa tsy lôzika mason'Andriamanitra. Fa rehefa misozy olona ianao, henony ianao fa misozy azy, dia mankahalanao izy, dia mivadika fifankahalana
zany a fomba fifampijerena izany. Zany ny tranga tamin'reto jiosy samaritana reto. De lazay ny soratra masina hoe Jesosy niala avy taty Jodia ho any Galily, ary eo nelanelan'ny Jodia sy Galily Samaria. Ka raha hoe tsy te hanapaka ny Samaria de te hiala ny Samaria de ohatra miodina de lava kokoa le fotoana. De ozy izy mpandinika ary tsy de tena marina zany. Fa mety azo heverina zany fa tsy de zay ny etsika hoe nanapaka ny Samaria Jesosy. Nanapaka ny Samaria Jesosy. Mba hoe tsy andaniana fotoana satria maika izy hoe telo taona monja no fotoana hitorian'ny filazantsara de ararotina daholo tsy ariavana. Azo lazaina fa hoe te hamonja reto Samaritana reto izy amin'izany hoe fahatosoana hita ao amin'ny finoana izany. Satria le finoany Samaritana tsy mitondra azy ho any amin'ny famonjena. De tiany Jesosy ho vonjena amin'izany reto Samaritana reto hoe. Ary tiany Jesosy koa hoe ny eloko ny rainy eo anivon'ny Samaritana tsy epita tsy holovain'ny zanany, zany hoe tsy holovain'ny zanany, zany hevi-diso fa tsokevitra tao amin'ny finoany Samaritana zany. Zany tiany Jesosy ry havana amonjena anreto Samaritana reto hoe. Ary tiany Jesosy vonjena koa reto Samaritana reto zay ahilikiliky ny jiosy avy any Jodia fa hoe ny olona eto zay hoe ahilikiliky ny fiangonana, ahilikiliky ny fiarahamonina porofony Jesosy fa hoe omeny lanja eo imasony ry havanao. Eo isika malagasy, eo isika kristianina malagasy, azo antoka ry havanao fa eto amintsika mbola misy kristianina Samaritana, kristianina ny Alahady, fa na ny sabotsiny amin'ny andro hafa amin'ny herinandro mbola mandrafy an'Andriamanitra ary mampivady azany kristianisma zany amin'ny fomba jentilisa sy ny fanompoana Andriamanikafa. Hitany Jesosy zany ary te hamangy anao izy hoy izay tsy maintsy mamaky an'ity trano ty, tsy maintsy mivahiny eo amin'ity trano ty amin'izao anio izao fa misy Samaritana ao. Zany ny programan'i Jesosy ho anio ry havanao. Fa hoy izy sika faharoa rehefa miteny ny soratra masina hoe tsy maintsy mamaky ny Samaria izy. Ary zay mandriamanitra ny Jesosy ry havana. Fatany fa ao Samaria eo misy an'io vehivavy Samaritana tena hoe mangetaeta, tena mangetaeta fatratra ara-panahy. Zany nankamakiny any Samaria ry havanao. Ary eo amintsika sy mijery an'izao fandaharan'izao amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook ry havana, misy olona fantatra Jesosy hoe tena hoe mangetaeta fatratra ara-panahy. Ahoana raha moa no ilazana hoe ty vehivavy ty raha fijerin'i Jesosy azy de tena hoe vehivavy mangetaeta fatratra ara-panahy. Ka zany na tonga an' Jesosy hiaritra an'izay hoe fankahalan'ny Samaritana zaho izy tsy maintsy miona amin'io vehivavy io. Tonga tao Samaria Jesosy de nitoetra teo amin'izay toerana hoe azahoany antoka fa hifanenany amin'io vehivavy io. Tao Sikara ho ny soratra masina ary teo amin'ny fatsakany Jakoba. De tonga Jesosy mipetraka eo izy. De noho ny amin'ny ora fahenina zany amin'ny andro mitatao vovonana, amin'ny andro le atoandro le mingaingaina be ny masoandro, tonga eo ravehivavy. Fa maninona no andro atoandro satria mitsoka ny olona izy, menatra izy ny amin'ny tokantrano. De zay ihany tsy fanenana amin'ny olona. Ny olona miala amin'ny masoandro ny olona matsaka vao maraina koa izy mivoaka ny trano atsaka, ny olona efa eo mpiketrena sakafo na efa eo ampirosoana amin'ny
sakafo. Fa fantatry Jesosy momba n'ity vehivavy ity ry havanao. Fantany tsara momba n'ity vehivavy ity. Efa nanambady indimy ity vehivavy ity. Ary le toerana ankehitriny dia hoe le fahenina tsy vadana. Fantatry Jesosy. Fa raha miteraka tondromolotra eo amin'ny fiarahamonina zany tokantrano'ity vehivavy ity zany, Jesosy tonga avy tany Jodia ho atao Samaria ho amin'ity Sikara ity, satria fantany fa mitady an'ity vehivavy ity izy, satria hoe fantany fa misy etaeta ara-panao. Mbola tsy afa-po ity vehivavy ity amin'izany etaeta ara-pana zany, fa maharitra izy. Zany dika le mitady lehilahy io, zany ny endrik'le hoe recherche spirituelle. Fa raha ny marina ozy izy Jesosy tsy mitady lehilahy ity vehivavy ity, fa mitady fifandraisana velona amin'ilay Andriamanitra velona. Zany ny tediavin'ity vehivavy ity. Ary zany nakanisako avy any Jodia ho atao Samaria. Na iza ianao ry havanao, hitan'i Jesosy. Hitan'i Jesosy io etaetanao io. Hitany io. Hitany ianao leo an'izay fombafomba mpivavahana, fa tena hoe tianana fifandraisana velona aminy amin'izay. Dia izy ilay hoe tena hoe loharano velona ry havanao, afa-po ny etaetanao rehetra. Hoy izy tsika hoe eo amin'ny fatsakan'i Jakoba ao a Sikara no mitranga le fionana. Misy lesona ho antsika ry havana, ho antsika izay manana zany etaeta ara-pana fatratra zany. Satria ity vehivavy ity tonga matsaka miaraka amin'le Siny, mangeta eta ara-pana izy nefa tsy fantany fa diso fatsakana. Diso fatsakana. Iny tsisy afa-tsy moa le fatsakana ho tanàna angamba, fa diso fatsakana izy. Na dia io ihany ary le fatsakana fa tsy misy hafa. Na diso hevitra izy amin'le fatsakana. Rehefa mamaky ny soratry mpandinika ry havana, dia hoe le hoe Sikara, tao Sikara manko le izy, dia hoe le Sikara dia azo adika hoe ivresse na fahamamona, na koa hoe zavatra toksika. Zany dika le hoe Sikara. Maro ry havana ny olona zany, satria diso fatsakana ohatra n'ity vehivavy ity, dia ny amaliny ny etaetany zavatra toksika, zavatra mamamo, satria izay no heverina hoe amonoana ny eritreritra. Ary io zavatra toksika tsy voatery zavatra sotroina ohatra ny hoe alkoola ihany zany, fa izay amalinao ny etaetanao amin'ny fombanao rehetra, amin'ny fomba fanao hoe manenjika soirée ary sy ny karazany etsetra etsetra, dia miteraka vazom-boana. Ary tsy vita amin'teny hoe miteraka vazom-boana fotsiny, fa maika hoe mampitombo le fahatsapana hoe pokaty le fiainana ry havanao. Zay ty hoe ao a Sikara ity misy an'le fahatsakana. Ary io fahatsakana io lazay ny soratra masina hoe fantsakany Jakoba. Fantsakany Jakoba. Ny anaran'i Jakoba ao amin'ny Genesisy, ny dikan'ny anaran'i Jakoba dia hoe mpamingana. Zany hoe ianao misotro ny ranon'io fahatsakany Jakoba io, dia arak'le fantenena tao hoe diso fahatsakana ianao, fa hamitaka anao io rano sotronao io, satria mieritreritra ianao hoe io no afaka ny etaetanao hanome fahafapo ny filanao rehetra.
iteny an'izany amin'ity vehivavy ity ry avanao ny karan' Jesosy avy any Jody ihany ho atao Samaria so atao Sikara. Zany ny karany no fitiavany an'ity vehivavy ity. Ary de izy mipetraka eo amin'le moron'le fatsakana de izy hoe miteny amin'le vehivavy izy, za milaza aminao izy izy fa zay misotro amin'io rano io de mbola angetaeta. Fa zao kosa zao izy izy, zany loharano boiboika, zany loharano boiboika. Ary ny rako izay omeko de hoe ho loharano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. De nafinaritra ry havana, nafinaritra teny'ity vehivavy ity, nafinaritra ny teny hoe omeo aho zay le fo tsotra vonina andray an' Jesosy, omeo amin'izany rano zany aho. Mampieritreritra antsika ny tompo ry havana amin'izao fotoana zao. Tantara ny tranga 2 taona lasa zao fa mbola misy lesom-panahy ho antsika. So de amintsika misy kristianina moderna. Milaza hoe efa tamin'ny 2 taona lasa zany tany Sikara zany tao fanjakan'i Jakoba zany. So de mbola misy kristianina ohatran'ity vehivavy Samaritany ity mitonatonana any fatsakana zay tsisy ka diso fanantenana, intoxiqué ary mamy mirendrarendra zao fiainana zao. Tonga amin'le famarinana farany sika ry havana, le nivaky itsika tao, nandao ny siny ravehivavy, nandao ny siny ravehivavy. Ty siny ty lazain'ny mpandinika hoe satria siny lehibe ary tena hoe siny ilain'ny olona ao an-tanàna, tena hoe lafo vidy. Zavatra moa rehefa be mpangataka de lafo vidy zany. Ary io siny io siny teo io de sarin'le fiainan'ny vehivavy, le sarin'ny fiainan'le vehivavy. Ny problemany amin'le mitatao vovonana ivoahany avy ao an-trano dia io siny io sy ny rano atsakaina andrahoany sakafo ho an'ny tokantrano. Io nefa no avelany. Zany hoe zavatra important ho azy, zavatra important ho an'ny fiainany no avelany. Fa zao avelany le izy ry havana, avelany le izy satria ny fanena tamin'le Mesia, ny fanena tamin'ny Mesia. Nanambarany Jesosy ny tenany ho Mesia ty vehivavy ty. Raha tsaroantsika ato amin'ny soratra masina, tsy nanaiky mihitsy Jesosy hoe anambarany tenany ho Mesia. Satria raha vao nanambarany tenany ho Mesia Jesosy tamin'ny jiosy tsotra de nadika le jiosy zany io zany le mpanjaka anafaka amin'ny Romanina. Tsy nanaiky nanambarany tenany ho Mesia Jesosy tamin'ny fariseo satria ireo ny laasany de ny amantrika an Jesosy. Fa ty vehivavy ty tena hoe tamin'ny voalohany nanaiky an Jesosy ho mpaminany, satria nafantatra momba ny fiainany tantara tokantrano, ny tantara-piainany. Fa tsy vitany hoe nafantatra ny fiainany arak'izay ny tantarana azy teo fotsiny, fa tena hoe ho an'ny Samaritana ny atao hoe mpaminany marina de mpamerina amin'Andriamanitra velona. Ny atao hoe mpaminany de mpanitsy ny fahadisoana eo amin'ny finoana. Zay nanao niverany mpaminany ny Samaritana ny atao hoe mpaminany. Ny ataon'ny Samaritana hoe mpaminany de hoe olona manome toky sy mirassuré ny am'izay mampisalasala ny fiangonana, mpaminany ty. Fa tsotra mpaminany any amin'ireny secte isan-karazany reny zay ampiasain'ny devoly ry havana, tena manana fanahy mamantatra, manana fanahy mahavaly hoe ato amin'ity fiangonana ity de misy olona ohatra zao
dia ampiororoanao ilay olona dia mitomitoetra ambany vahoan'ny satana tsy ahitana famonjena. Fa ity vehivavy ity tenenana hoe enao fa nanambadimidimy ary le vadinao ankehitriny tsy vadinao le lehilahy ankehitriny fa dia hoe ampianariny le vehivavy. Hitanao za mitenenao zany ampianariko anao hoe ho avy ny fotoana tsy amin'ity tendrombohitra eto Gerizim ity na ny Jerosalema intsony no hivavahana. Ampianariko ianao hoe Andriamanitra dia fanahy ka zay hivavaka marina amin'Andriamanitra dia hivavaka amin'ny fanahy sy fahamarina. Zany na ampiaiky an'ity vehivavy ity hoe wow, atoroy an'ny Mesia. Fa za ino azy dia nanambara azy, nanambara tamin'ity vehivavy ity mamesia azy Jesosy ry havanao. Tahaka ny tamin'ity vehivavy ity, tahaka ny tamin'ity vehivavy ity, te hanambara ny tenany ho Mesia aminao Jesosy anio ry havanao. Inona na tonga an'io vehivavy io andao an'le sininy, le masony fanena tamin'le masony Mesia ry havanao. Tiany Jesosy hifanena masonareo amin'izao andro an'izao. Ary vitsy ny olona ry havanao, vitsy ny olona afaka mijoro vavolombelona hoe masoko efa mifanena tamin'ny finoana tamin'ny mason'i Jesosy. Fa rehefa hoe mifanena amin'ny mason'i Jesosy ny masonao dia ohatran'ny hita eto amin'ity perikiopantsika ity afoinao zay zavatra sarobidy taminao indrindra ao amin'ny fiainanao, ampandeferinao zany. Misy miteny hoe adinin'ny teo le siny, adininao le zava-dehibe, le priorité tao amin'ny fiainanao rehefa mifanatro maso, rehefa mifanena amin'ny mason'le Mesia, le masonao ry havanao. Ary zany no irariana ho anao amin'izao maraina izao. Ho tahaka n'ity vehivavy ity mandao ny sininao ry havanao, mandao ny sininao. Ny olona mifanatro maso tamin'i Jesosy tsy maintsy misy zavatra afoiny ary afoiny ho azy. Reo mpianatra zay mifanena tamin'i Jesosy, ilay mpianatra voalohany mifanena tamin'i Jesosy teny amoron-ranomasin'i Galilea, nafoy ny sambony, nafoy avy hatrany ny aratony. Lioka dokotera fanena tamin'i Jesosy, nafoy ny cabinet de médecin. Paoly fanena tamin'i Jesosy, nandray an' Jesosy, foiny le position sy le andraikitra teo amin'ny Sinédriona, etsetra. Miandry ianao ny Tompo hoe te hifanatro maso aminao izy, te hifanatro maso aminao izy. Ary efa nifanatro maso amin'ny Tompo ianao dia afoinao ny sininao. Ary tsy hitany hoe afoinao ilay sininao fa mandeha araka ny sitrapon'ny Tompo izy, sitrapon'ny Tompo ianao. Nandeha ty vehivavy ty, nandeha niazakazaka tao an-tanàna, avy tsisy kajikajy hoe aloha za ohatraniko any ka aloha teneniko le vadiko ao fa le lehilahy ao ka hoe nilaza marina momba anay izy. Ny ray tanàna ny toriany hoe avy iza fa ao angaly Kristy. Lasa mpanambara le vaovao mahafaly fahatongavan'ny Mesia ry havanao. Tsisy kajy, tsisy henatra. Zany fomba ny olona zay fanatro maso tamin'ny Mesia. Tsisy kajy, tsy mangatakandro hoe aoka aloha, andraso aloha. Ry havanao, hoy ny Tompo hoe tsy maintsy mivahiny ao an-tranonao amin'izao fotoana zao. Ary ianao zay mety mijery ampahazarana amin'ny ara-pomba zao fanompoam-pivavahana zao ry havanao, te hamangy ianao ny Tompo hoe mety ianao le kristianina samaritana, mety ianao le vehivavy
samaritany manana etaetam-panahy, tsy ahitanao fahafampo. Te hamangy anao ny tompo, te hikasika ny fonao ny tompo, ary zao no afatra farany ho anao. Ny olona fanatry maso tamin'ny tompo dia mikolokolo an'izany, kolokolo an'izany amin'ny famakiana baiboly. Fantatrao tsara fa io baiboly io nge, io baiboly io dia tsy iza fa Jesosy Kristy le teny tonga nofo, dia le teny noraiketina teo amin'ny taratasy sy ny ranomaity, fa ny fanahy no nanoratra an'izany. Hovairehavanao fomba famakianao baiboly. Ary rehefa hivavaka ianao alohan'ny hamakiana baiboly, manomboka an'io mangatao ny fanamasina. Ary rehefa mangataka amin'ny fanamasina hoe sokafo ny masom-panahiko, dia hoe fanahy masonao, sokafo ny masoko. Tena hoe amin'izay soratra rehetra vakiako, amin'izay teboka amin'ny hirigirika, amin'ny faingo, ahitako an' Jesosy, ahitako ny mason'i Jesosy, ahitako ny Jesosy mpimaso, ahitako ny Jesosy mitsika amiko. Ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo ry havana. Amen.